Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Anongilany sofigny aho ry tompo kavalio, Andriamanitro vonjeo ty mpanomponao matoky anao. Iantrao aho ry tompo fa miantso anao tontolo andro. Salamo fa 5:20. Fale manolotro mbala tsara tsika jiaby magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry. Arabegny aby atsika jiaby tratran'ny tia lahady fa 20 tsotra mandavantaogno amin'ny taogno di zay herinandro andalignantsika ny finoagna zay iaignatsika amin'ny andavanandrom-piaignatsika. Amazan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'ity herinandro ty dia ny hoe fianakaviagna iray eto an-tany, iray any an-danitry atsika. Ndao regnintsika amin'ny tenin'Andriamanitra arosin'ny eglizy amintsika amin'ity andrany any ty ny famoabasagna io loha hevitro arahiny fampianarana sy toritenin'ny ray aman-dreny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson zegny. Teny masina voalohany bokyny Isaia mpaminany. Izao no lazainy Tompo, tonga ny fotoana amoriana ny firenena rehetra mba amin'ny samihafa fiteny rehetra. Ho avy izy ireo ka hita ny voninahitro ary hanao fahagagana eo amin'izy ireo aho. Ary ny hafa mandositra taminy dia anirako ho any amin'ny firenena any Tarsisa, Fola, Loda, Pandefa, Zanatsipika, Tobala sy Javana, ary any amin'ireo nosy lavitra tsy mbola nandreny lazako akory, na nahita ny voninahitro, dia itory ny voninahitro any amin'ny firenena ireo. Ny avanao rehetra dia averin'izy ireo avy amin'ny firenena rehetra, ho fanatitra ho an'ny Tompo, haveriny mitaingin-tsovaly, ambony kalesy, ampilanjana mitaingina mole amandrameva ho amin'ny tendrombohitra masina, ho amin'ny tendrombohitro masina, ho an'i Jerusalema, hoy ny Tompo, toy ny tondrany zanak'Israely ny fanatitra ao anaty lovia madio anantran'ny Tompo. Ary misy alaiko aza amin'izy ireo ho mpisorona sy levita. Izany ary ny tenin'ny Tompo
isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, efa adininareo ny fananarana milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza manamavo ny famaizan'ny tompo ary aza mba ketraka amin'ny fananarany anao, fa izay tian'ny tompo no faiziny ary zay rehetra resiny ho zanaka no kapohiny. Fampianarana ho anareo ny fikapohany, fa toy ny zanaka no itondrany Andriamanitra anareo, ka iza no zanaka tsy faiziny rainy? Marina fa mampahory amin'ny andro anaovana azy ny famaizana rehetra, fa tsy mba mahafaly, nefa any aoriana kosa dia ahavokatra fahamarinana amampiadanana ho an'izay nandray azy izy. Koa enjano ny tanana miraviravy sy ny lohalika miketraka ary aitsio ny dian'ny tongotrareo mba tsy ibirioka ny mandringa fa ijoro mahitsy tsara. Izany ary ny tenen'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaovao mafaly dia Jesosy Kristy tompontsika araka ny soratany Masindalika. Tamin'ny zany andro zany, i Jesoa nitety ny tanàgna sy ny vohitra ka nampianatra sy nandroso ho an'i Jerusalema. Ary nisy olona anankiray nanontany azy hoe, Tompoko, moa dia vitsy ihany no voavonjy? Ka hoy izy tamin'ny olona,
mikely zaegny idrika amin'ny varavaragna ety fa lazaiko aminareo fa maro no hitadiditra nefa tsy ho afaka satria rehefa hitsangana manidiny varavaragna ny tompotragno no tavela agny ala-tragno ianareo ka andondona ny varavaragna anao hoe tompoko voay zahay dia hovaliany hoe tsy fantatro izay niavianareo ary am'izay ianareo dia gnano hoe nihinagna sy nisotro teo agnatrehanao izahay ary nampianatra teny amin'ny kianjanay ianao fa hovaliany hoe lazaiko aminareo fa tsy fantatro izay niavianareo miala amiko ianareo rehetra mpanao ratsy ary am'izay vao isy fitomagnegna sy fikotroanify rehefa hitanareo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Abrahama sy Izaka ary Jakoba mba amin'ny mpaminagny rehetra fa ianareo kosa ho voaroaka agny ivelany isy ologna avy agny antsinanagna sy andrefagna ary avy agny avaratra sy atsimo hipetraka hihinagna eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indro isy farany izay ho voalohany ary isy voalohany izay ho farany masina ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana araky ny averimberitsika matetika ary tsy nitsahatra isika no mamerina izany satria zava-dehibe loatra dia sinona fa amin'izao mandavataona izao dia fandaliana-pinoana ny fototr'ireo vakiteny ary izany indrindra no mampitohy azy ary misy evi-dehibe atolony isaky ny alahady karaha izao mba hanampy antsika ho EOV Eglizy olona velona ka manorina ETA Eglizy tranoben'Andriamanitra dia ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ary ahatonga asika ho tena taranaka mpanorina tokoa mpanorina tontolo iainana mikolokolo zavaboary ka mahatonga asika anana fivelaram-piainana tokoa ary manorina tontolo mpiainana anjakan'ny rariny sy ny hisiny isehon'ny fahamarinana fampanjakana ny fitiavana marina ka mifanasoa mikatsaka mandrakariva ny sehombonana ka ahatonga asika olombanina tokoa ary ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra eo anivon'izay tontolo mpiainana izay ka anorina tontolo-pinoana ampivelatra an'izay maha olo raika ansika ao amin'Andriamanitra ka hay ampitrotra tokoa ny finoana sy ny fiainana andavanandro izay ny isan-kalahady ataosika so isan-kalahady moa fa misongadina tokoa isaky ny alahady ka amin'izao alahady fa raika amby-roapolo mandavataona izao ary dia asain'ny eglizy sika andinika ny hoe hoaiza isika ary indrindraindrindra ahoana ny fiomanasika an'izay fiainako avy izay tonga dia asongadin'ireo vakiteny anankitelo fa noarian'Andriamanitra ho mitovy endrika amintsika ka ny vocation sika dia ny ho fianakaviana iray ho fianakaviana iray eto tany ary fianakaviana iray any an-danitra olo raika eto tany ka olo raika any an-danitra izay tokoa no atony naharian'Andriamanitra asika ary dia izay no antitra teriny Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany dia sy inona fa tian'Andriamanitra tokoa isika hoy Isaia mpaminany ny havanareo rehetra dia averina avy amin'ny firenena rehetra mba iombona ho iray tokoa isika ary dia izay no tian'ireo vakiteny antitra terina sika ary tonga ny fotoana amorinan'ny firenena rehetra
hoy ny evanjely olona iray nanontany an' Jesosy hoe tompoko moa de visy ihany no voavonjy, io tokoa de sy fanontaniana sy hoe le olona anankiray ihany no mametraka an'io fanontaniana io, fa isika ziaby no manontany hoe visy ve sa maro, satria miankina amin'izay tokoa ny fiainantsika. Tiany Jesosy ho fantatra fa sy ny isa no tadiavina eto fa ny fiombonana aminy, ka miankina amin'izay fiombonana izay, ka izay indrindra raha dinina zay voalaza ao am-bokin' Isaia mpaminany, ny olombelona rehetra tsy ankanavaka no tian'Andriamanitra hovizena. Izany tokoa ny fandaharam-pitiavany, zany ny vocation ho asika hoy isika teo, tonga ny fotoana amorina ny fireneny rehetra mba ny samy hafa fiteny rehetra ho avy izy ireo ka hita ny voninahitro ary anao fahagagana eo amin'izy ireo aho, ary any amin'ireo nosy lavitra sy bola nandreny lazako akory na nahita ny voninahitro de tory ny voninahitro any amin'izany firenena, any amin'ireo firenena ireo aho. Ka izay no ambarany Isaia mpaminany fa inona ary ny lalana irosona amin'izay vocation zay, satria aso zay isika no mamaly, fa fantaro fa ny fiainansika no mampibaribary an'izay vocation izay. Ka izay indrindra no afatry ny Jesosy ao amin'ny evanjely, sy hoe mandeha ho azy izay marina tonga izy amonjy asika. Izay tokoa ny antondian'i Jesosy teto tany, amonjy asika izy, fa izay famonjena izay na dia maimaim-pona aza dia miankina amintsika. Ka izay no mahatonga azy milaza hoe mikeleza haina hiditra amin'ny varavarana hety, zany hoe varavarana zay kely zany, fa lazaiko aminareo fa maro no hitady hiditra nefa tsy ho afaka. Zany hoe aoka isika ikely aina amin'ny alalan'ny fiainantsika. Io le matetika lazaisika hoe mizarizaraina maimaim-pona ny fahasoavan'Andriamanitra, fa sy zarizaraina foana ho isika. Zany hoe sy mainsy misy zany effort avy amintsika, sy mainsy misy angovo avy amintsika. Zay ndikany hoe varavarana hety, ny fiezana, ny ezaka ataosika zany amin'ny fidirasika amin'ny varavarana zay atolotr'Andriamanitra sika. Ary tsy inona io varavarana io fa ny fony zay sokafany ho antsika, ary dia anjaratsika no mitondra an'izay eo amin'ny manodidina atsika, fa indrindra moa amin'izao taona ny misiona izao. Ary ny fanoharana raisin'i Jesosy dia mampieritreritra asika ihany koa, satria ambarany ary fa tsy ampy fosiny ny milaza hoe tompoko tompoko, fa sy maintsy maneo eo amin'ny fiainansikasika. Ka izay le lazainy amin'ny ao amin'ny fanoharana nataony io hoe sy fantatro zay niavinareo, ary amin'izay ianareo dia na hoe nihinana sy ny sotro teo anaty-anao izahay, ary ny ampianatra teny amin'ny kianjanao, fa hovaliany hoe lazaiko marina aminareo fa sy fantatro zay niavinareo. Mela amiko ianareo rehetra mpanao rasy. Ka noho izany ny mission ny heraka ataosika mba tsara ihany koa ifanaraka amin'izay maha-kristianina sika izay, zany hoe anehoasika tokoa fa olona raika amin'Andriamanitra isika, olona raika ao amin'ny Kristy mpiarabelona isika. Ny hoe sy fantatro izay niavinareo dia milaza fa milaza ny fisarahana amin'ny tompotrano sy ny hafa rehetra sy tafiditra. Ka anjarasika zany ny iombona tanteraka amin'ny fiainana, miombona tanteraka amin'ny Kristy, ka fiainana kristianina tokoa no ho tanterahisika.
no iainantsika no ivelomansika. Zay natao hoe eglizy olona velona, ka ny fiainantsika no maha missionnaire asika. Ka amin'izay dia sy son'ny efitrefitra, sy son'ny fisarasarahana, sy son'ny fanavakavahana, fa olona avy amin'ny fahazatany rehetra no iombona amin'ny Kristy ary dia hiara-paly ao amin'ny Kristy tokoa. Ary izay no ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely, fa hoy izy hoe olona avy amin'ny vazatany efatra hipetraka hihinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amafisin'i Jesosy eto ary fa sy misy efitrefitra ao amin'Andriamanitra, sy misy fanilikiliana ao amin'Andriamanitra, fa tokana no ambarany io evanjely io dia ny fiainantsika fiainana zanak'Andriamanitra. Ka sy inona zay fiainana zanak'Andriamanitra zay fa araka ny voalazantsika teo am-piandohana dia isika eo ve manorina eglizy tranon'Andriamanitra, ilay fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, fa indrindra amin'izao taona missionnaire izao. Ka izay indrindra aokary aneo amin'ny fiainantsika tokoa isika, fa tena ao amin'Andriamanitra tokoa isika. Ary fataro ihany koa, ary eo isika no mamarana an'izao fandaliana-pinoana izao, fa na ireny sedra, na ireny fisapahana eo amin'ny fiainantsika ireny aza dia anambaran'Andriamanitra ihany koa, fa ola raika amintsika ny tadiavin'Andriamanitra dia isika izoro ho vavolombelona izay famindrapon'Andriamanitra zay, ho missionnaire ny fiadanana, ho missionnaire ny fanantenana. Fa ho indrindra ny mpanoratra ny taratasiny Hebrio enosika tamin'ny vakiteny faharoa, fa zay tian'ny Tompo dia fiaizany, fampianarana ho ansika ny fikapoana, fa toy ny zanaka no tondran'Andriamanitra ansika, ka iza no zanaka sy fehezin'ny ray aman-dreniny. Ka izay indrindra azagaga isika raha misy an'ireny rafitra ireny, raha misy an'ireny fisipoka ireny eo amin'ny fiainantsika. Ary indrindra raha misy fananarana mafimafy kokoa indraindray ahasoa ahasara asika ireny, ahatonga asika ho missionnaire mivelona ny mahazanak'Andriamanitra asika tokoa, ka ahatonga asika ho tena fanasina sy fahazavana. Ry Jesosy Tompo mangataka aminao izahay mba amin'ny ataonay rehetra dia mba anatanteraka tokoa ny sitrapon'Andriamanitra izahay tahaka anao, ny sitrapony ray, anatanteraka ny sitraponao araky ny fampianarana ataonao, ka ny fiainanay mifanozo sara tokoa amin'izay fampianarana izay. Ary sy hoe miara-misotro, miara-mihinana taminao ny tena zava-dehibe, fa izahay manatanteraka an'izay sitraponao izay. Ka ampio ary ho lavorary ao aminay izay ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra izay. Ka engany izahay hifanasoa tokoa, hikasaka mandrakariva ny soa iombonana, omeo anay lay tampony fahasoavana, dia sy hinona fa mba ho missionnaire anao tokoa izahay, fa indrindra amin'izao taona ny mission zao, ka ho tonga tokoa aneny fanjakanao, ka ampianaro izahay hiaraka aminao anorina an'izay fanjakana izay dian'izao, ka tonga anay tokoa eglizy olona velona, manorina eglizy tranoben'Andriamanitra, dia ny fanitarana ny fanjakanao. Ka amin'izay dia tena ho taranaka mpanorina tokoa izahay, mpanorina ny fanjakanao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amintsika isika fanifasioavan'andriamanitra miaraka amitsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. isika fanifasioavan'andriamanitra miaraka amitsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.